tsy kitihana intsony ny lamina sy ny datim-pifidianana izay fanekeny rehetra torak'izay ihany koa ireo programa sy rafitra efa misy ireo ny sosikevitra naroson'ny antokomentana ho an'ny demokrasia na ny MDM eto Madagasikara. Isan'ny nitondran'ny fomba fijeriny ihany koa moa ny tokony anitsina ny fisafidianana ireo candidat izay andeha ao anatin'ny lisy be fifidianana. Dia mandroso tsy ampiambambana ireto sosikevitra manaraka ireto ny MDM mba hisino ny filaminana sy ny fandaminana tsaratsara kokoa. Tsy tokony kitihina intsony ny lamina sy datim-pifidianana efa voafaritry ny senita ary ny ekeny ny akolafo politika sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Faharoa, tsy kitihina intsony ihany koa ny programa sy ny rafitra efa misy fa ny mpanatanteraka no vaina raha tsy mavita ny adidy aman'andraikitra sy asa nakinina sy napetraka taminy. Fahatelo, tokony andraikitra ara-pitsarana na havita fianianana ny mpikambana ao amin'ny CES ka tsy manana andraikitra afa-tsy ny fampiarana ny lalàna dia ny lalàna ihany. Ty izay fanovana na hoe fanazarana no tenenina teo. Fanazarana dia hoe mba hitandrovana ny fahaleovantaina tanteraka ny CES dia tokony ho sarahana ny HCC sy ny CES. Ary tsy tokony ny président ny HCC ihany no président ny CES satria misy fifangaron-javatra be loatra. Ka hoy izay hoe reo dia nanao fianiana eo anatrehany zany fanajana zany lalàna zany eo amin'ny adidy izay napetraka taminy. Ka noho izay dia ry zareo samy nanao fianiana natao ihany mba hikajy an'izany hoe fahaleovantena zany no mifidy ao anatiny ny filohany ny CES mba tsy hifangaron-javatra. Zay ny amin'iny. Fa zay kory tsy mitaky ny hanovana amin'ny zay membre ao anatiny. Fa zao kosa ary satria zareo ireo dia nanao ny fianianana dia tokony hatsiaro tena zany fa mety misy kosa tsy mifanandrify amin'ny tena lalàna velona eo amin'ny fampiapitrahana an'izany atao tantaratasy isafidianana andreo zay tokony hiditra ao anatiny.